Vavanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary manonona indray ny fiadanana mba hanjaka sy hanapatapaka eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Manasa anao mba haritra hatramin'ny farany hanaraka ny fitoriana. Mialohan'izay dia andeontsika hiaraka hivavaka. Misaotra anao zay ry Andriamanitra rainay io, rainay tsara indrindra, rainay mpanao ny soa, rainay malala ny zavatra rehetra ianao. Ka eto indray izay Tompo mangetaheta mafy mba handre ny feonao. Ka ny tenako izay ataonao fitaovana hiampitany izany teny izany, mifono aminao Andriamanitra eo, diovy ny tenako amin'ny ran'i Jesosy Kristy Tompo, ary aoka tena hoe teny avy aminao tokoa ny fampizarana eto androany, fa ny tenako dia fitaovana fotsiny ihany. Mitenena aminay ianao araka ny fombanao, ary ny teny izay afafy dia latsaka amin'ny tany malemy tokoa izany ka ahitana vokatra, ary ianao Tompo hoe nampitombo izany ao am-ponay tsirairay avy, amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy Tompo. Aleloia, amen. Ny temantsika amin'ity volana janoary ity moa, volana febroary ity dia momba ny fanambinana. Tema izay tena hoe ilana fitandremana tokoa, ary ilana équilibre ny filazana azy, ilana équilibre mba tsy ho tafalatsaka ao an-tsain'ny olona izay mandre ny teny hoe ireo mitorina ny zavatry ny tany, na koa hoe mitarika ny olona akamamy ny zavatry ny tany fotsiny. Fa androany kosa dia ambara aminao fa Andriamanitra no mitondra ny fitahiana sy ny fanambinana eo amin'ny fiainantsika. Ilana équilibre hoy aho, satria raha manaraka tsara ny fizarana izay natao teto ianao dia tsy izay ihany no resahana eto, fa tena hoe fiovana tanteraka avy amin'Andriamanitra, avy amin'Andriamanitra, ary izay indrindra mahatonga antsika hoe mifototra atao amin'ny Baiboly, ary zavatra rehetra voalaza amin'ny Baiboly no resahana eto androany. Ka manasa anao aharitra hatramin'ny farany. Inona moa ny atao hoe fanambinana? Ny fanambinana dia fitahiana mihoatra. Raha miresaka momba ny fanambinana antsika prospérité dia tafiditra anatin'izany ny fahasalamana, tafiditra anatin'izany ny réussite, tafiditra anatin'izany ny fitomboana, ambinina amin'izay rehetra atao. Izay ny hoe fanambinana, fitahiana mihoatra, ary Andriamanitra irery ihany no manana kapasité manome izany, manome izany. Avy amin'Andriamanitra ny fanambinana. Andriamanitra raha namorona an'izay tontolo izao tamin'ny voalohany dia namboariny aloha ny saedena, ny volavolainy tsara izany, ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany, dia nanapa-kevitra izy atao inona izany reto, aleo aho amorona olona mitovy endrika amiko, hikarakara azy sy hanjaka aminy. Izany hoe namboarin'Andriamanitra aloha izany rehetra izany, vao namboariny amin'izay ny olona mba hiadana ny olona amin'ny zavatra rehetra. Hanohy ny fahotana dia tafiditra amin'izay ny krizy sy ny rehetrarehetra. Avy amin'Andriamanitra no fanambinana. Eny fa na dia Satana aza dia malala an'izany. Raha mamaky tsika ny voatoatra tanatin'ny bokin'ny Joba, Joba toko voalohany 10:10. Satana dia nanaiky teo anatrehan'Andriamanitra, fa noho ny fitahiana ny Joba no nahatonga ny Joba tahiana, no nahatonga ny Joba hoe mino an'Andriamanitra, no nahatonga ny Joba hoe mifikitra amin'Andriamanitra. Vakitsika izay ten'izay, Joba toko voalohany 10:10, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ianao va nanao fefo manodidina azy sy manodidina ny tranony, ary manodidina izay rehetra nanany, no tahianao ny asan'ny tanany ka manenika ny taniny momby aman'ondriny. Halleloia. Raha ianao zany mifikitra amin'izay fitahiana ny tany, izany hoe ny zavatra ananana didikan'izay dia tanteraka aminao ilay tenin'ny Satana hoe noho ny fananakarenanao, noho ny fitahiananao, noho izay, noho ny zavatry ny tany no mahatonga anao tia an'Andriamanitra. Fa teto kosa dia nasehon'Andriamanitra tamin'ny Satana, no Satana, ianao moa dia efa diso hatramin'izay, diso ianao, fa i Joba dia olo fa na dia esorina aminy azy ireo fananany ireo tsy hivadika amiko izy. Satria ny fananakarena indraindray, ny prospérité, ny fombiazana dia mirevele ny toe-pon'olona anankiray, mahatonga ny olona anana orgueil, mahatonga ny olona hiavinavina. Le izy zany tsy hoe ilay zavatra ny mitondra anazy, fa ilay toe-pony efa ohatr'izay. Dia raha misy an'izay izy dia mivoaka ho azy ilay toe-pony izay toetran'izay. Ka nambaran'Andriamanitra eto hoe no ny toe-pony Joba izay ny fahitan'Andriamanitra, fa olona mahay miolona amin'ny zavatra rehetra izy. Halleloia. Halleloia. Averiko ihany raha ny zavatry ny tany no fikiritsikany, raha ny fitahiana izay omen'Andriamanitra antsika ety ambonin'ny tany no iandrin'ny fotsikany, dia tahaka ny fihevitry ny Satana izay mihitsy izany tsika.
Andriamanitra dia efa nanambara mihitsy arakaraka izay isiany am'izay andrininy fon'ny olona no misy, izay andrininy arenan'ny olona no misy ny fony. Amberiko ny taminy voalohany hoe asiana équilibre, ambara amintsika fa Andriamanitra no mpanan-karena kanefa re aoka ny fonao sy ny momba ny tenanao rehetra tsy hoany amin'izay zavatra anananao, fa izany zavatra rehetra izany dia ho levina avokoa. Paoly dia nanambara marimarina tokoa hoe isika raha tonga taty ambonin'ny tany dia tsy hitondra n'inon'inona, ary raha miala eto isika dia tsy hitondra n'inon'inona ihany koa. Ka aiza ny isian'ny fontsika? Anaraka ny tenin'ny Satana va? Satana izay niteny manao hoe noho ny fitahiana be omena azy nge mba tonga azy ty an'Andriamanitra e. Fa raha esorina aminy dia mety hanimetsiny an'Andriamanitra izy ary hivadika amin'Andriamanitra. Ka dia nambaran'Andriamanitra miharihary teo anatrehan'ny Satana fa i Joba dia olona tsara foa ka ny fony dia an'Andriamanitra. Ny fitahiana dia avy amin'Andriamanitra, ny fanambinana dia avy amin'Andriamanitra, kanefa kosa tsy izay no zava-dehibe, tsy izay manambara n'ilay olona fa ny ao am-pony. Manahoana ilay olona raha esoriny aminy izany? Hivadika amin'Andriamanitra va izy? Hametsiny an'Andriamanitra va izy? Fa hoy Paoly manao hoe tsy misy ahasaraka amin'ny fitiavan'Andriamanitra na volana harena na fahantrana. Halleloia. Izay no tena harena be indrindra ny fitiavana an'Andriamanitra. Raha miteny momba an'izay fanambinana izay tsika dia hijery ato anatin'ny baiboly tsika hoe misy olona tahina manokana noho ny efa karazan'olona tahina mihitsy zany zareo, karazan'olona hoe ambinina amin'izay rehetra atao, efatrany hoe efa hoe anatin'ny taranaka dia hitanao hoe misy ohatra zao hoe akonana dia tena hoe tsy ambinina foana zany izy ireo, ary misy ihany koa firenena ambinina, ary hitantsika porofetika tanatin'ny baiboly izany fa ny firenen'ny Asera dia Andriamanitra mihitsy no nitahan'izy ireo. Nao ny vakintsika indray ny voasoratra ato anatin'ny boky ny tantara Deutéronomie azafady. Deutéronomie toko fahatelo amby telopolo dia ny andininy fa efatra amby roapolo. Deutéronomie toko fahatelo amby telopolo andininy fa efatra amby roapolo vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny amin'ny Asera dia hoy izy, aoka ho tahina mihoatra noho ny zaza maro i Asera, ary akasitrahana mihoatra noho ny rahalainy izy ka anomboka ny tongony amin'ny diloilo. Halleloia. Ny taranaka Asera zany dia nandray izay bénédiction zay, nandray izay teny faminaniana zay, satria i Mosesy no naminany eto, naminany ireo zanak'Israely izy, firenena 12 ny teo amin'ny Israely, fa ny Asera kosa, ny taranaka Asera kosa, ny firenen'ny Asera kosa dia niavaka tamin'izay ny teny faminaniana na koa ny tsodrana izay niteneniny Mosesy tamin'izy ireo. Fa hoy izy hoe ny taranaka Asera dia ho tahina mihoatra, ho tahina mihoatra. Azagaga ianao raha misy fanakaviana hoe tena voatahy izy ireo amin'ny taranaka Asera zany izy ao amin'ny tontolom-panahy, misy firenena tahina mihoatra taranaka Asera ireny, fa Andriamanitra mihitsy nanao izany. Andriamanitra nanisy fanavahana teo amin'ireo firenena 12 ny Israely ireo, samy nanana ny teny faminaniana avokoa izy ireo, fa ny an'ny Asera kosa dia voalaza fa ho tahina mihoatra noho ny zaza rehetra ny taranaka Asera. Halleloia. Ny taranaka Asera voalaza eto fa akasitrahana mihoatra noho ny rahalany izy ao anatin'ny akonana. Dia misy anankiray misongadina, misy anankiray tena hoe tahina mihoatra, ambinina daholo amin'izay rehetra ataony. Tsy mahagaga izany, fa izay ny fandaharan'Andriamanitra. Eny fa na dia Jakoba aza izay rain'izy ireo alohany ho faty izy dia nitso-drano ireo zanany rehetra. I Jakoba ihany koa dia niteny an'izay fa ny taranaka Asera dia ihinana matavy. Genesis toko faha 7 dia ny andininy faha 20 amin'ny anaran'i Jesosy, ary Asera dia avy amin'ny matavy ny fihinany, ary izy no heveriny hanompian'Andriamanitra. Andriana azafady. Hihinana amin'ny matavy izy ary avy aminy heveriny hanompiany Andriana. Voatso-drano avy any am-boka ny taranaka Asera. Ka izay no siny eo anatin'ny fiarahamonina hoe misy olona tahina foana izay zavatra ataon'ny olona hafa, hoe raha ny olona hafa manao azy dia tsy ohatran'ny hoe tsy mety, fa raha izy kosa dia ohatran'ny hoe tonga dia miroborobo fasatra.
satria efa ao amin'ny rany mihitsy le izy, efa manaraka azy le izy ka tsy mahagaga izany. Ary zay mahatonga hoe aza-pitahana amin'ny hafa amin'ny fiainanao, fa samy manana ny anjarany avokoa ny olona tsirairay avy. Ireo firenena 12 ny zanak'Israely ireo dia samy nahazo ny anjara teny faminaniana ho azy ireo, teny votsy teny am-bavany, misy ny antom-pisiana aty ambonin'ny tany. Ka ny taranaka Asera zany dia efa zay izy ho tahina mihoatra izy hinana matavy izy avy eo aminy vy ny fanambinana ny anina andriana. Ka aza sahirana mialina amin'ny fiainan'ny hafa, aza sahirana mandany ny andro mikaontoe maninona ray anina no ambinina, maninona ray anina no tahina foana fa samy mivavaka ihany zay. Fa izay mihitsy ny azy ka dia ifalio ary isaora Andriamanitra noho ny amin'ny fiainany. Eny fa na dia olona tsy mahalala an'Andriamanitra ary izy, eny fa na dia olona tsy mpivavaka ary izy, tsy voatery mpivavaka avokoa ny taranaka Asera, fa zay no teny midina ho anazy dia tahina izy noho n'izay. Ka aoka tsy hialina ny ratsy fanahy, araka ny teny Davida hoe saika lavo aho nialina ny ratsy fanahy, satria tsy azo pahoriana izy. Fa tsy faritana amin'izay fitombony fananany ety ambonin'ny tany ny famonjen'ny olona. Aoka na hivavaka ho azy mba ho tahina ihany koa ny fanahany, mba ho voavonjy ihany koa izy, fa aza mialina zay tonga ny hoe aza sahirana mialina ny hafa, efa samy manana ny anjarany tsirairay. Halleloia, halleloia. Manokatra amin'ny masonao any Andriamanitra, ka tsy handany fotoana hialina ho an'ny hafa ianao fa mba hitady ny anjaranao ihany koa, satria tsy natokana ho an'ny taranaka Asera ihany koa zany raha ny voalaza ny amin'ny Baiboly. Azo atao ihany koa ny mitady ny tanan'Andriamanitra mba hitondra, mba hitantsika. Azo atao tsara araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny ohabolana toko 12 ny 9:7 ndray no anozy atsika ny vaky teny ato amin'ny ohabolana toko 12 dia ny 9:7 mivaky izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izay manana maso miantra ho tahina, satria anomezany ho an'ny malahelo ny haniny. Halleloia. Izay manana maso miantra ho tahina, satria anomezany ny malahelo ny haniny. Aza faly ny mandray fitahina fotsiny le rahavanao, aza mifaly ny mandray fanampiana fotsiny, faly ny Madagasikara fa nahazo fanampiana avy any ivelany, fa ianao ihany koa dia manana anjara ho tahina, manana anjara ho tahina koa ianao. Misy nge ny tokantrano olona any Madagasikara any rehefa mahazo andray fanampiana reny, na dia tsy ilainy akory tokony hoe zavatra tsy dia hoe important aminazy le izy, fa faly fotsiny fa mahazo zavatra bojo. Io fitiavana zavatra bojo dia mitondra ohatran'ny mitondra ozona ho an'ny fiainana ihany koa indraindray, satria zavatra hoe ohatran'ny hoe mila an'izy ianao, mila le fanampiana, nefa ianao raha ny prinsipa tsy tokony ilainao akory le izy, fa maka ny anjaran'ny hafa ianao zay tena hoe olona mila an'le izy mihitsiny. Ka ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa izay miantra no tahina. Ka aoka ianao mba anisan'ilay miantra, aoka ianao le mba anisan'ilay mitondra fitahina ho an'ny hafa ihany koa, mba mangatana mba ho source bénédiction ho an'ny hafa amin'ny fiainanao. Halleloia. Izay manana maso miantra no tahina, satria anomezany ho an'ny malahelo ny haniny. Tsy miandry hoe rehefa manan-karena zay vao mitondra fitahina, zay vao manampy ny hafa. Aza miandry hoe manana ny ampinao vao mizara, fa na ny haninao aza izarao. Fa izany rehetra izany dia hitondra fitahina eo amin'ny fiainanao, hitondra fanambinana eo amin'ny fiainanao. Halleloia. Eny na ny Jean-Christ nge dia mahatakatra an'izany, ary Andriamanitra manana ny prinsipany, voafehiny lalànany koa Andriamanitra. Ka raha ohatra hoe na dia tsy mpivavaka izy, raha mitahy izy, raha mitahy ny hafa izy, manampy ny hafa izy, dia mitondra fitahina ho azy koa izy zany. Fa tsika dia faran'ilay mitanga hoe miandry fanampiana avy any ivelany indray. Fa tsarovy tsara fa Andriamanitra dia manome kapasite antsika hanome ihany koa hiantra ho an'ny hafa amin'izay hanina izay ananantsika. Aoka mba hanapatsinay dia hizara ho an'ny hafa ihany koa, fa aza faly ny hoe zaho ihany. Ny olona mizara no tahina, izay manana maso miantra no tahina, satria anomezany ho an'ny malahelo ny haniny. Halleloia, halleloia. Ambara aminao androany fa ianao ihany koa dia natsangan'Andriamanitra mba ho source bénédiction ho an'ny hafa amin'ny fiainanao. Halleloia. Sambatra amin'ny manome,
sambatra ny manome toetra an'Andriamanitra ny mpanome prinsipa an'Andriamanitra izy zany. Ary Andriamanitra dia tsy mba manadino ny tanana izay manome, fa izy ny ampitombo ny voan'ny mpamafy, tsy ny haniny hohaniny. Halleloia. Mitady ny tanan'Andriamanitra mba hitahy atsika. Ny fanambinana ihany koa na koa ny fitahiana mihoatra ny fiainantsika dia valimbavaka. Amin'ny valimbavaka ihany koa no anehoan'Andriamanitra izay. Ijerintsika ny voalaza atao amin'ny bokin'ny Tantara. Tantara voalohany toko 4 dia ny andininy 10. Tantara voalohany toko 4 dia bakitsika ny andininy 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jabeza niantso n'Andriamaniny Israely hoe: engane ka ho tahinao tokoa aho ka ho alalainao ny faritaniko ary ho amiko ny tananao ka arovanao amin'ny ratsy aho mba tsy hampahory ahy izany ary dia nomen'Andriamanitra azy nangatahany. Halleloia. Tsy malala betsaka ny momba ny Jabeza isika fa ny Baiboly milaza ery ambony ery hoe ny tantaran'ny taranaka Jodasisa. Ka tao anatin'izay dia nanambara momba ny Jabeza. Ary Jabeza dia nivavaka tamin'Andriamanitra, nangataka tamin'Andriamanitra ny Israely izy mba hotahina izy amin'izay rehetra ataony ary ho alalan'Andriamanitra ny faritany. Ary niteny ihany koa izy: aoka ny tananao, ho arovanao aho ary ny ratsy azafady ary ho amiko ny tananao ka ho arovanao amin'ny ratsy aho. Halleloia. Raha jerena dia ohatran'ny hoe nangataka ny zavatra ny tany Jabeza teto, kanefa Andriamanitra dia nanome azy. Andriamanitra dia nanome azy, voasoratra eo ambany eo amin'ny andininy tapany ambany, dia nomen'Andriamanitra azy izay nangatahiny. Afaka omena Andriamanitra antsika avokoa izay rehetra angatahintsika, à condition ka angatahintsika amin'ny finoana izany. Fa ny tenin'Andriamanitra dia miteny mihitsy izay rehetra angatahanareo amin'ny finoana na inona zany hoe tsy voafaritra izany hoe inona na inona izany. Fa raha fantatr'Andriamanitra fa mahasoa anao dia men'Andriamanitra anao io. Ka Jabeza teto dia nangataka tamin'Andriamanitra izy mba hahitatra amin'ny faritany. Ary ny tanan'Andriamanitra hiaro azy mandrakariva ary dia nomen'Andriamanitra azy izany. Valimbavaka ihany koa no azahoantsika an'izay hoe fanambinana izay na koa fitahiana mihoatra izay. Afaka mangataka amin'Andriamanitra ianao. Afaka mangataka amin'Andriamanitra ianao ka raha mahasoa anao io dia omen'Andriamanitra anao. Andriamanitra dia ray mpiaro antsika izy. Ka tsarao tsara fa raha ianao reny, raha ianao ray, raha mananjanaka 10 taona ianao mangataka aminao tômôbila izy, ny tômôbila mama na dia manana kapasite hanome izany anazy ianao izy ianao tsy amy tômôbila ianao anaka fa aleo ara amena sôfera ianao hitondra anao amin'izay alehanao. Fa tsy tonga dia tianao tera ny lakile dia hindanao mihoany satria fantatrao fa raha ame anazy an'iny ianao dia hanimba azy izany, hanimba azy izany. Ka toy izany koa Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Na dia miteny teo aloha hoe valimbavaka no azahoana izany rehetra izany, kanefa tsarao tsara fa Andriamanitra miay ny fiainantsika izy, mahalala izay mahasoa antsika izy. Ka aoka ianao ahionina amin'izay omen'Andriamanitra anao, fa misy fotoana ny zavatra rehetra. Ka nitahiana Jabeza satria nangataka tampinoana izy, dia omen'Andriamanitra ihany koa ianao raha mangataka ampinoana. Halleloia. Valimbavaka izany. Valimbavaka no tahian'Andriamanitra antsika. Valimbavaka no anambinana antsika amin'izay rehetra ataontsika. Aoka ianao tsy hisalasala, aoka ianao tsy hanamelo tena raha nangataka izany tamin'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy no miteny angatao izay tianareo na inona fa omenanareo izany. Ny indray mantsy ny kristiana dia teo masina be angamba sa tsy haiko hoe inona dia zava-panahy foana. Raha ilainao ny zavatra materiely angatao amin'Andriamanitra fa omeny anao izany. Nefa ny any am-po any maniry an'ilay izany ange hitan'Andriamanitra ihany. Fa rehefa miresaka amin'olona dia zava-panahy foana. Foana ny finoana raha tsy arahanazy ary havanao. Ka raha ilainao izany, anao nankibo dia tsy vitana ny vavaka aza. Angatao amin'Andriamanitra izay rehetra ilainao. Omeny anao izany. Omeny anao izany kanefa veriko foana hoe aoka tsy izay no antony anatonana an'Andriamanitra. Tahaka indray voalaza ny bebe ny olona mandrisaka amin'izany tonga ty miladiana karena be anao sao. Tsy izay no toriana eto androany. Tsy izay no ambara aminao eto androany. Fa ambara aminao fa manana anjara avy amin'Andriamanitra ihany koa ianao.
Halleloia, halleloia. Ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra dia mitondra fanambinana ho antsika. Jesosy atoko voalohany dia ny andininy 9. Aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity boky lalàna ity, fa saintsainao andro manalina, hitandremanao anao arak'izay rehetra voasoratra eo, ary amin'izany dia alavirary ny lalanao ianao sady ambinina. Halleloia. Raha manaraka ny prinsipin'Andriamanitra izay voasoratra anatin'ity baiboly ity tsika, voasoratra anatin'ity tena, voasoratra voarakitra tanatin'ity baiboly ity, dia hoy ny teny manao hoe ho ambinina ianao ary ho lavirary zay rehetra ataonao. Manana ny prinsipany ihany koa Andriamanitra. Manana ny prinsipany Andriamanitra ary voafehan'izay izy. Ka raha manaraka izay tsika dia ho ambinina sy ho tahiana amin'izay rehetra ataontsika. Ka mba halalantsika hoe inona marina moa ny sitrapon'Andriamanitra dia aoka tsy hiala amin'ny vavanao ny boky izay manambara izany dia ny boky lalàna, fa saintsainao andro manalina ny ten'Andriamanitra mba hitandremanao arak'izay rehetra voasoratra ao. Saintsainao andro manalina. Anontania foana ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay rehetra ataontsika, amin'izay rehetra lalaka alehantsika. Fa Andriamanitra no manambina ny lalantsika. Andriamanitra no maniry atsika mba hihinana sy hisotro ampifaliana ihany koa. Halleloia. Ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra dia mitondra fanambinana eo amin'ny fiainantsika ihany koa izany. Ny fanarahana ny prinsipin'Andriamanitra dia mitondra fanambinana ho antsika ihany koa izany. Mino fa ho fantatrao ankehitriny hiala ilay fiampangany devoly ilay ao am-ponao ao hoe ny olona manan-karena dia olona tsy tahiana. Non, matetika mihitsy mantsy no misy an'izany hoe satria Jesosy Kristy Tompo raha nanantona azy ilay lalam-panan-karena dia niteny Jesosy amin'ny fanananao rehetra dia avy anaraka ahy. Ka ny zavatra hita raha mamaky ny tenin'Andriamanitra iny tsika, ilay lalam-panan-karena ny fony sy ny fony dia tany amin'ny arenany. Ary Jesosy tia azy ny tenin'Andriamanitra, tia hamonjy azy Jesosy, ka niteny taminy hoe io no obstacle tsy ahitanao amin'ny fanjakan'ny lanitra, satria ny fonao dia tsy any amin'Andriamanitra, tsy any amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, fa any amin'ny arenanao. Ka hoy Jesosy taminy esory io fa raha tsy izany dia tsy ahazo ny fanjakan'ny lanitra ianao. Ka tsika koa zany dia ohatran'izay hoe raha ho tahian'Andriamanitra ianao, ambinina ianao ary sitrapon'Andriamanitra ianao zany aminao fa zao rery havanao, ka tsy ao alohan'ny fanjakan'ny lanitra. Asireo tsara hoe tsy eo amin'ny zavatra io ny fonao, tsy amin'ny zavatra ananao io ny fonao, fa any amin'Andriamanitra irery ihany. Halleloia. Afaka isika. Raha eo misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Nampahafantarinao anay indray androany fa tsy refesina amin'ny arenan'ny anana ny famonjen'ny olona, fa Jesosy Kristy Tompo, ianao no arena, ianao no arenay, ianao no fananana lehibe ho anay. Raha manana anao izay dia manan-karena tokoa ary manana ny zavatra rehetra ka tahiana sy ambinina. Aoka ny ianao izay efa nananay no tsy esorina aminay, fa ninona Tompo izay zavatra misy eo ety ambonin'ny tany dia mandalo ihany izany. Mpivahiny izahay ety ka tsy hifikitra amin'izany ny fonay, fa ianao Andriamanitra no fananana lehibe ho anay, manan-karena tokoa izay manana anao Jesosy. Ka aoka hifikitra aminao mandrakariva ny fonay, ho ambinina izahay, ho tahiana izahay ary hiroborobo fatratra izahay. Ny zanakay dia hitombo tokoa ary ny fanananay ho arovanao fatratra, ho ampitombonao mihoatra izany. Amin'ny anarana maherin'i Jesosy Kristy Tompo. Misaotra iray eo. Alleluia. Amen. Eva
ny lanitra ahitana